L'école privée Mialinjaz, Orange Madagascar, manolotra anao ny vaovao. dia mbola mikafaliana trano tompo kilasy tompo vavy no anolorana ny araba ombapy ritsoa amin'ny titakariva ny alatsinainy fa 4 ny volana aprily taona 2024 ity ao anatin'izao fampalalam-baovao ny Alma TV izao ary manasa anao ampanajana hanaraka ny antsiprivaovao hatramin'ny farany eo amin'ny lafiny fahasalamana vetrandry no ambotsika ny vaovao amin'ity androany ity tsy diso anjara amin'ny fanamariana ny herinandro ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny eto amin'ny distrikta Ambatondrazaka androany no nanokafana izay tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny commune ambanivohitra Ambotsilozana vaovao iarahana amin'ny Jalora Andriamalala sy Martin Andriamoravelona ary fiatra rindra samy manana isan'ny antoka ho an'ny fampandrosoana ny fananana ho avy ara-pahasalamana mamiratra ho an'ny reny sy ny zaza isan'ny songadiny io nandritra ny fanokafana ny herinandro afrikanina ho an'ny vaksiny sy ny ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ho an'ny distrikta Ambatondrazaka izay nitanterahana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Fokotany na Mbomanga commune rurale ny Ambotsilozana ny daty ny 4 ny volana aprily 2024 fanamarina tamin'ny fomba ofisialy izay notronony ireo fianakaviamben'ny fahasalamana avy eto Ambatondrazaka niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka toy ny UNICEF sy ny USAID mikolo ary ireo solon-tena-panjakana izay nitariny ny prefet Ambatondrazaka izy ireo izay samy nanamafy ny mahazava-dehibe tsy azo itsonitsoniavina ny fikajiana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza lafo dia lafo reny tolotra isan-karazany teo ireny ao moa vaksiny ny odikankana ny fanomezana vitamina sy ny fijerena lafo ny ara-pahasalamana tahaka ny VIH sida sy ny arety mifidy isan-karazana lafo reny tsy oraviditsika raha tsy ny fanjakana foibea no mandray andraikitra amin'izy reny ka zany zavatra zany no atao dia fitsojovany fitondram-panjakana antsika vahoaka amin'ny ankapobeny ary na aiza na aiza toerana misy antsika dia tokony azo amin'izany ary isitraka amin'izany fanomezana zany ny reny sy ny zaza indrindraindrindra ny 27 ny volana avrily avy zao moa no farany amin'ity hetsika ity izay anentanany ireo rem-pianakaviana anaraka ny toromarika ny tompony andraikitry ny fahasalamana fa mbola mikasika izay herinandro amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay dia isan'ny mandray anjara mavitrika manampy amin'ny fanaovam-baksiny ireo mpikambana avy ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena aty an-toerana dia horantsika izay vaovao izay USAID mikolo miara-mombonantoka amin'ity herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza sy ny fanaovana vaksiny ity izy ireo inona no antony tafiditra tanteraka ao anatin ny asa izay tanterahana eny antsehatra eny an-kianja rehetrarehetra eny fotony izay miainga avy any amin'ny mpanentana ara-pahasalamana moa ity asa ity dia mipakatra any amin'ny reny sy ny zaza no misitraka an'izany fahasalaman'ny reny sy ny zaza zany dia ny tena antony koa moa zany dia ny USAID mikolo dia manampy arabola misy fanampiana izay ataony USAID mikolo amin'ny ministera ary misy ankoa tantsoroka izay tanterahany USAID mikolo eny amin'ny Fokotany eny amin'ireny CSB reny ary indrindra ao amin'ny SSD dia misy ny tantsoroka izay tanterahana ihany koa sy ny supervision fanaramaso ny fandehan'ny herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ety amin'ny faritra aloatra mitomaritra moa ity fiarahamombonantoka ity izay anentanana ny rehetra mba hanararoatra ny tolotra mahimaimpona amin'izao fanaovam-baksiny sy fitiliana izao ivadika lafim-baovao afa tanteraka isika no tanterana androany alatsinainy 4 aprily 2024 ny fifidianana ireo membre titulaire ao amin'ny tranobe ny varitra aloatra mangoro ho an'ny distrikta Ambatondrazaka manokana dia tetsy amin'ny chambre de commerce atsatanteraka no nanaovana izay fifidianana izay mamofinaritra no tatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Rotsiry Andriamanivelo
tamin'ny valomaraina no nanomboka ny sokatra ny birao fandatsam-bato ho an'ny fifidianana ireo membre titulaire eo anivon'ny tranoben'ny varotra alotra mangoro teto amin'ny distrika Nambatondrazaka eo amin'ny 520 isanjato eo ny tahan'ny mpifidy tonga nandatsabato tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana io maraina io izany hoe tamin'ny folo maraina misa 470 sy 700 ireo mpandraharaha na fen'ny fepetraka voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana mizotra ara-dalàna fifidianana izay tantany eo anivon'ny distrika. Efa talohan'ny tamin'ny valo moa zay efa tonga tety nandamindamina ny lamina rehetrarehetra dia amin'izao zany dia efa miroso tamin'ny fifidianana zany tsika eto amin'ny distrika Nambatondrazaka. Ny hoe tegna efa misoratra tsara anatin'ny lista zany ary vita fisavana zany fanamarina zay vao afaka mifidy. Milamina ihany koa ny fifidianana eny amin'ireo birao fandatsam-bato any amin'ireo distrika hafa ato anatin'ny faritra loatra mangoro. Ny any amin'ny distrika hafa dia misotra atsaka ny sandavany ihany koa ny fifidianana. Raha ny tapa-havitrian'ny mpifidy no resahana dia mitovitovy eo amin'ny 420 isanjato 520 isanjato eo ny tapa-havitrian'ireo mpifidy manerana ny distrika 5 ato anivon'ny faritra loatra mangoro. Amin'ny 5 no ikatona ireo birao fandatsam-bato enina aty amin'ny faritra loatra mangoro. Ao aorianan'izay dia ho atao avy hatrany ny fanisam-bato. Fa notanterana tetsy amin'ny hôtel Belle-Rive Atsahatateraka nandritry ny efatrandro ny famelabelaran-kevitra lehibe mikasika ny ady amin'ny fampanambadiana ny zaza sy ny famerenan-doha izay mikarakarainy ny foibe-paritry ny mponina aloatra mangoro sy ny departemanta ny fanabeazana adventista eto Madagasikara. Michel Adera Andriamanala no tatitra izay vaovao izay eo amin'ny sary ny santatra diamotra. Ady amin'ny fampanambadiana zaza famerenan-doha io no loha hevitra lehibe izay noraisina nandritry ny efatrandro izay nikarakarainy ny foibe-paritry ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy aty aloatra mangoro. Ry zareo avy ao amin'ny departemanta ny fanabeazana adventista avy any Antananarivo sy avy eto an-toerana no mpiara-miombonantoka nanatotosy ity famelabelaran-kevitra lehibe ity. Teo ihany koa izay tsy afa-misaraka amin'izany ny avy ao amin'ny foibe-paritry ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanabeazana ary ny fifandraisana. Tratra ny tanjona ary mihoatra lavitra noho izay noheverana azy izany satria tonga teto avokoa na ireo tanora ny ray aman-dreny ny mpitondra fanjakana eto an-toerana izay nahatratratra any amin'ny 9 ny isan'ny mpizaika niatrika izany famelabelaran-kevitra izany. Ny vohitra nandritra ny efatrandro ary ny olana misy amin'izao fotoana izao dia ny herisetra izay mianjady sy ny fanaovan'ny zaza fitiavana loha loatra. Tao anatin'ny ady-hevitra mafana no nahazahoana ny vahaolana izay tokony ampandraisana andraikitra ny tsirairay manoloana ny olana amin'ity ady amin'ny fampanambadiana zaza loha loatra ity. Tsapa tokoa mantsy fa misy fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ny zaza zany ary mampiteraka fikorotana-tsaina ihany koa eo amin'ny fianarana indrindra amin'izao fisiany ny teknôlôjia vaovao izao. Ampirisina noho izany ny tanora anangana fikambanana hiady amin'ny herisetra amin'ny andraisana andraikitra amin'ny fisakanana ny zaza tsy lalao fitiavana loha loatra. Tafiditra ao anatin'ity famelabelaran-kevitra ity ihany koa ny famerenan-doha izay hita amin'izao fotoana izao fa tsy mifanaja intsony ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Nahatonga firaisan-tsaina ao anatin'ny fahasamihafana ity famelabelaran-kevitra ity izay samy nandray anjara teto avokoa ireo fiangonana samihafa akoatra ny avy ao amin'ny fiangonana adventista izay nitondra ny famelabelaran-kevitra. Liana ny rehetra betsaka ny lesona azo ny raisina ary hirariana ny ahitoizany ity famelabelaran-kevitra ity. Dia ny vaovao iny ihany koa no namarina ny fampalalana-baovao tamin'ity anio ity isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mbola manasanao tsy hisaraka amin'ny fandarany Alma TV sy ny televiziona malagasy. Dia mbola mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. L'école privée Mialinjaz, Orange Madagascar, nanolotra anao teo ny vaovao.